Mbola fahita fahazalana aminao ny tenako amin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny araba isan'ny vaovao isongadina indray raha moa ny mikasika ny lafiny ara-politika ny akon'ny famelabelarana kevitra moa momba ny politika izay entin'ny candidat roa izay hiatrika ny fidiana faharoa anatin'ny fifidianana filoham-pirenena izay notanterahana izy ireo tetsy amin'ny Carleton Anosy eo ihany koa ny tontolon'ny fananantany izay nodinihany teo anivon'ny CST sy ny momba indrindra ny fandriam-pahalemana ihany koa nodinihana teo anivon'ny izay androm-panjakana izay isan'ny isongadina tao anatin'ity fampahalalam-baovao ity manasanao naraka an'izany hatramin'ny farany ary ao anatin'ny vaovao ara-politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao namelabelatra ny politika entina mpandrosoana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara ny candidat roa Dr Jean-Louis Robinson sy Andriamatoa Ratsonaromampianina izay mety hifaninana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena teo anoloan'ny mpandrarara toe-karena vahiny sy malagasy moa no nanaovan'izy ireo izany tamin'ny ity androany ity tetsy amin'ny Carleton Anosy teny an-toerana Ivola Ravoavy sy Stéphane Razafy Manjemby. Ny fandimby niakatra teto amin'ny Carleton Anosy namaly ny fanontaniana nitikidika mpandrarara toe-karena malagasy vahiny avy amin'ny sehatra samihafa ny candidat dia ny Dr Jean-Louis Robinson sy Ratsonaromampianina. Anisan'ny teboka noresahana teto ny momba ny fandoavan-ketra, tontolo fitsarana, fampandrosoana ny indostria. Eo ihany koa momba ny fotodrafitrasa toy ny lalana, seranatsambo, seranam-piaramanidina, mipaikady entina narenana ny ary Madagasikara sy Jirama. Teto dia samy nandresy lahatra ary nitondra ny vina entina natsarana ny tontolo fandrarana eto Madagasikara ny candidat roa dia ny Dr Jean-Louis Robinson no nisatatra izany. Ny tenany izay nametraka ny fahavononany anohy ny vina valo voarafitra ao anatin'ny Madagasikara amperinasa na ny MAP. Actuellement, le taille de la famille est à 6 enfants. Je voudrais augmenter l'espérance de vie à 61 ans en 2018. Actuellement, l'espérance de vie est à 55 ans. Je voudrais augmenter le taux d'alphabétisation à 80%. Actuellement, le taux d'alphabétisation est à 60%. 40% de notre population est analphabète. Il faudrait, on fera aussi augmenter la fréquentation des écoles secondaires. Actuellement, la fréquentation des écoles, il n'y a que 19% des élèves qui fréquentent les écoles secondaires. Et je voudrais les augmenter à 50%. Je voudrais que le taux de croissance économique soit à 10% en 2018. Ensuite, il faudrait que le PIB qui est actuellement de 5 milliards soit à 12 milliards. Et les investissements directs étrangers, je voudrais qu'ils passent de 500 millions à 1 milliard. Ho an'ny candidat Ratsonaromampianina dia mazava mipaikady entiny tsy tokony hisy ny fanjakazakahan'ny orinasa tokana amin'ny sehatra iray amin'ny fandrarana. Ilaina ihany koa izy fametrahana rafitra mazava amin'ny sehatra ny fandrarana mba tena hitondra fampandrosoana amin'ny firenena. Reny ake zany dia efa milaza aminao hoe zao no hitahitanay, zao ny fanirinay, zao ny message batinay mba hompasina aminao koa ary teo azo antoka ry zareo fa dia ianao koa dia mba manana tetikady, tetikasa izay entina hampandrosoana ny firenena ity ary indrindrindrindra amin'ny hoe ahoana ny ametrahanao sehatra tsy miankina ao anatin'izay politika izay angamba nazavana fomba fampiresahana teo. Les ruptures tiako tenenina teo lafiny économique ny teneniko teo. Moi j'ai parlé teny français fa hoe tena teo hoe tsy misy tsony zany monopole zany tsy zany tsony nijerena amin'izao ao anatina ataoko hoe contexte libéral tsika donc tsy tokony hisy mihitsy zany monopole zany na avy amin'ny privé na avy amin'ny fanjakana fa tsy maintsy jerena amian-dalana zany izay tokony ametrahana rafitra tena hoe hijerena fampandrosoana firenena. Ny anteny-meran'ny varotra sy ny indostria France Madagasikara na ny CCIFM, ny anteny-meran'ny varotra Amerikanina eto Madagasikara na ny AMAM, ny anteny-meran'ny varotra Afrikanina tatsimo eto Madagasikara ary ny anteny-meran'ny varotra Anglisy eto Madagasikara no niarana nomana ity fionana tamin'ny candidat roa dia ny Dr Jean-Louis Robinson sy Ratsonaromampianina ity. Ireo candidat roa ireo izay mety hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay andrasana amin'izao fotoan'izao ny fanapahan-kevitra ofisialy avy amin'ny CES momba ny vokatra tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany.